Nisy ny disadisa tao amin'ny tsenanombo ny Tsiroromandidy tao tamin'ny andron'ny omaly vokadray nisy ny fisamborana tao anatin'ity raharaha ity tsy mbola milamina noho izany ny zava-misy ao anatin'ity tsenanomby ity ireo mpiaromby anefa dia efa nampaneny lakilosy amin'ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ny olana mianjady amin'izy ireo. Tsy mbola milamina tanteraka ny raharaha eo amin'ny mpitondra sy ny mpiaromby ao anatin'ny foko 20 araka ny ambara ny depute ny Tsiroromandidy Ramahery John Aja nisy ny disadisa nandritra ny tsenanomby atao Tsiroromandidy omaly ary nisy ny nosamborina. Nandraiky mpanjakana délégué sy ny takan'izany dia nisy ny famondran-toerana azy ireo. Nisy ihany koa fandraisana andraikitry ny avy ao amin'ny segy tamin'ireo tompon'andraikitry ny gendarmerie izay nametrahany Mataomby fitarainana. Fa ny olana goavana mbola maro ny tsy voavaha. Dia amin'izay tsy voavaha zay dia nitoy ilay izy ary mbola maintenu zany ilay fangatahan'ireo mpiaromby ireo foko 20 zany aloha moa tsy afangaro ilay any Mataomby sy ny mpiaromby. Ny mpiaromby ary nanao an'iny ultimatum iny dia le hoe hiantra nanomboka amin'ny 25 mai ilay ankivy. Ka ny antrareo efa hiantra zany dia rehefa niantra ilay izy dia ohatrany nanomboka nisy disadisa tany amin'ny tsenanomby omaly satria dia tsy ankilany ihany koa ny mpitondra fanjakana any toerana dia niezaky ny namono afo. Niezaky ny namono afo dia raha faheno koa zany io maraina io dia nampisamborina ny olona vitsivitsy ny mpitondra teny Rawily zany izay mpitondra teny ireo mpiaromby ireo nampisamborina maly izay anaovako antsoavo amin'ny gouvernement eto Androany moa zany amin'ny fiaonana aminy hoe zany ve ny vahaolana amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny namany ny fisamboran'olona indray so dia distrika so dia tsy fahafehezan'ny tompon'andraikitra any toerana ny tompon'andraikitra mpanjakana any toerana ny asany no mahatonga an'izao rehetrarehetra izay saviritaka. Ho an'ny depute ny Tsiroromandidy dia tokony tsy atao ambanin-javatra ny fangatahana nataon'ireo mpiaromby. Ny mpiaromby izay mandrahona ny hanao ankivy nanomboka ny 15 Mey lasa teo raha ny zava-misy mbola misy any an-tsena eto Andrenivohitra ny